dia miaziritsika dia mifana masina manamarina antsika misotererantsika dia mahita le vokatra mahagatsika. Amen. Josoa natateraka an'le izy dia ahoana ianao tsy ho tateraka? Ianao milaza fa manana amin'ny fanahy masina io, ianao zay mangetaheta fantatra ny ten'Andriamanitra io, ahoana ny tsy ho tateraka amin'ny fiainanao zany? Tateraka zany androany satria nahazo fanahy vaovao anao dia le fanahy masin'Andriamanitra. Proverbe 7:3 na obolana toko 7:7. Lis-les sur tes doigts, et écris-les sur la table de ton cœur. Le ten'Andriamanitra zany tena fehezo amin'ny tananao mihitsy ary tena soraty eo am-ponao ao tahaka ny fanoratana soratra amin'ny vato izy izy. Misy antony matoa izy miteny an'izany, misy antony. Satria amin'izay na avy ny orana, na avy ny lanezy, na avy ny cyclone, na avy ny ouragan, tsy mihitsina tsy mampiova vato. Amen. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsika reto manana ny zavatra rehetra. Jesosy miteny eo amin'ny Jaona toko 5:7, Jaona toko 5:7, Jean 6:63, fa ny teny izay lazaiko aminareo izy dia fanahy sy fiainana. Fanahy sy fiainana. Amen. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny azontsika an'izany, ary ny heritage-tsika dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia puissance faratapiny ananantsika fahefana azontsika amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Ary rehefa azontsika zany amin'ny alalan'ny révélation amin'ny fanahy masina dia azontsika ny fahamantarana zany, ny fahamarinana zany, ary ny fahamarinana no fantatrareo izy, ary rehefa fantatrareo ny fahamarinana dia afaka mifanandevozana nareo. Azontsika ny délivrance zany, fanafana, azontsika ny guérison zany, ny fanasitrana, azontsika ny bénédiction rehetra ny lanitra satria misokatra ao antsika ny lanitra. Amen. Tsy maintsy révéler ny fanahy masina amintsika daholo zany zay ao anatin'ny baiboly mba azontsika an'izay promesse zay sy misitraka an'izay promesse zay averiko. Tsy maintsy révéler ny fanahy masina amintsika daholo le tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly zay nisoratany sy nampanoratany an'ireo olona rehetrareo zay navita natotana io baiboly io mba tonga antsika misitraka an'izay zavatra rehetra zay. Dia ao Matthieu toko 5:7 izay miteny fankatsara aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Zavatra rehetra manaraka ho azy. Afaka raisitsika tahaka n'izao ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny torche anankiray. Hitanareo le torche ampiretina iny zany fa tsy le tsy torche misy pile électrique. Dia ny fanahy masina le afo. Fa tsika tsy maintsy mitondra an'le torche mba hitondra an'le fahazavana eo anivony izao tany maizina izao. Hitanareo miara-miasa zany le torche sy le afo sy le tananao mitondra le torche zany, le mirehitra. Amen. Le onction amin'ny fanahy masina mamelona ny feu io. Ary le parole hoentintsika ohatr'izao tsy menatsika mitondra an'io zavatra io. Tsika zany reo telo reo ny tenin'Andriamanitra sy tsika sy ny fanahy masina dia miara-miasa mba hitondra an'izay fahazavana zay eo anivon'ireo maizina rehetra. Mila fantatrao fa ny fanjakan'Andriamanitra dia nentin'ny fanahy masina tamin'izy nidina tetỳ ambony tany. Luc 7:12, Luc 17:20-21. Et quand les pharisiens lui demandèrent quand le royaume de Dieu viendra, il leur répondit et dit: la venue du royaume de Dieu ne peut être observée et on ne dira pas voici il est ici ou voici il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ao anatinareo izy le fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia niaraka tamin'ny fanahy masina, ny fanahy masina amin'ny toerana misy ny fanahy masina dia misy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary le royaume de Dieu tena mifanatrehan'le royaume ray manontolo mihitsy. Efa nampianarintsika teto izay zavatra zay hoe la Frantsa raha ohatra ka tonga nanafika amin'ny Madagasikara, tsy ny bataille akory Frantsa no ngotana tamin'ny fototra dia tonga dia nitsindriny Madagasikara. Fa nalainy daholo ny puissance an'ny Frantsa ray manontolo. Nalaina daholo, nalefa tany anaty sambo daholo ny puissance an'ny Frantsa ray manontolo. Dia nanambava Madagasikara izy, dia nasiany marika maha-frantsay Madagasikara na amin'ny fomba fiteny, na amin'ny culture, nasiany marika. Ohatr'izay ihany koa ny fanahy masina rehefa tonga amintsika. Tsy ny royaume céleste tany ambony lanitra be any akory le ngeza be le Jérusalem vaovao natotona eto ambony tany.
fa mifanahy masina le herin'andriamanitra le fanahiny mihitsy natao nidina atao bokseo anatinao afahantsika manohitra ny satana afahantsika mitondra ny fahazavana io amin'izao maizina zao amen tena amenina be zany ery ny royaume céleste ary fahefana mahery vaika be izy mila miofotsika amen ny problème ny zanak'Israely niaraka tamin'ny Mosesy dia tsy mba nahazo ny fanavaozan-tsaina sy fanavaozan'ny mpanahy sy na fanavaozana fo izay hitantsika eo amin'ny Ezekiel 36 26 27 Ezekiel 36 verset 26 27 le hoe omeko fo vaovao anareo dia asiako vaovao anatinareo dia esoriko aminareo fo vato ary asiako fonofo anareo dia asiako mifanahiko anareo sisy mba hahafahanareo mandeha araka ny lalako satria zao rehefa mamakinareo amin'ny Exode 16 dia hitantsika eo fa hoy izy ny Andriamanitra hatramin'ny mandrakary hovininareo izy izy no andaha ny lalako sy ny fahefako fa satria maniny ny fony izy ireo mihitsy ny problème mahatonga anao mora latsaka ao anatin'ny fahotany mahatonga anao mora miverin-dalana mahatonga amin'ny fononao mora latsaka satria ny fonao mihitsy tsy avelanao ho transforme ny tenin'Andriamanitra manekery eto atorory azy ny fo esory ny fo vato dia asiany fo vaovao anatinao manora tena ho an'i Jesosy dia asiany fanahy vaovao anatinao tsy le fanahinao mora reraka intsony fa fanahy maheny ataonao anatinao androany rehefa vaovao ny fanahinao vaovao ny nofinao dia asiany raha vaovao koa anatinao dia le rahan'i Jesosy le rahany zanaka dia afaka manao ny asana